Nanao fety. Mafimafy kely le izy tao. Ahoana? Ianao moa izay mafimafy. Mafimafy ahoana? Ka dia nanao tsinjaka be vata tao. Misy nanao tsinjaka be vata. Ay, fety moa ny andro raha teoko. Fa mahita hevitra ho anao raha ohatra ka hoe makafokafika ianao reradreraka sy ny ohatr' izany dia aza mijanojano eo am-pandriana fa andao ikarenjy aloha atoroko rova anankiray indray ianao re. Miompon-kevitra azoko? Dao ary. Ndao aloha epita. Aty Ambohidratrimo aty moa zany hoe aviana ny lalanao a. Ny makanimakany. Dia mijanona eto ianao mahita an'ity pavé miakatra ity. Andao atoroko anareo. Andraso alohako, andraso aloha. Andraso mihitsy aloha. Fanina ihany amerikerika aminao efa. Fanina. Rehefa zatra ilay merikerika ohatr'izao anao dia efa ilay ary amin'ilay essence chimique ary dia mbola Ndao. Mitsofoka aty. Mitsofoka aty izany no re a dia miakatra any. Ndao. Fanareo zany fanareo mpanaraka izay. Eto amin'ilay lalana eto. Ie. Fampidirana daholo izany rehetrarehetra izany fa miarahaba antsika rehetrarehetra aloha izay mpanaraka ny fandarana mikarenjy rehefa avy nikarenjy taiza mba tantarahoanay ny akonopaka hoe taizinareo nanahoana ny filininanareo azo tantaraina dia mbola mirary soa ihany koa izay mbola miarahaba foana natratra ny fetin'ny pasika mitoy fiainana andavanandro mitoy ny fikarenjena tsidika rova avetransika isantarana ny herinandro aty ambony aty somary mikotadana ihany ny lalana fiakarana fa soa ihany fa pavé fa ratsy zany se dia aoka fotsiny re miakatra aty aty zany ny repèran'le izy aty ny repèrany izany hoe rova n'Ambohidratrimo izany betsaka ny azo tantaraina betsaka ny azo fantarina ihany koa anisan'ny harem-pirenena rena vakoka malagasy ary mbola ny tanana antsika foana hoe asan-drato ny antsika fa zao asitsika erasy mozika aloha isan-tanana ny fiarahana mety be mihitsiny tsisy ny ala ndao ary fanjanana mitorpanafana fanafony atraminy avanomporofony fitiavana oritany sarobity tsatakalo tsy amidy tsy afoye malagasy aneno anarako Sikarako Uritan sinindramko Kasikara tena mangko Taninda sana malalaku Rajia kituku Kata kasikara su Pingitaya namilatra Itiminanda mamitra Kasikara tena mangko Tanindrasana malalaku Nandriang ituku Kata kasikara su Pingitaya namilantra Itiminanda mamitra Tenu sambatizai Siada no finaritra
vorora raniade rikasikaro oroorono ny trangano sindray moramanga malagasy ny apatrapatra sombinaina lavombalareo mbatoky sy malala tsy afanyala sanatira hoatinona fa hipetrako tsaroana andinian'ireo zanaka isaina ny taranaka oritany sarobedy tsy atakaltsy amedy afoye malagasyaneno anarako ary anaongasikarako oritany tsy nindramiko kasikara tena mamiko anindrazana malalako Kasikara tena mamiko tanindrazana malalako tandrianiko toko antakasikara so engitayanao ny lanitra izy minandramanitra eno sambatry zay sy adanao finaritra sambatry zay sy adano finaritra toerana dia mba maka-rivotra vao maraina kely ety aloha zany tsika azo adinoina foana ny kasika rehefa mandeha moto tsika naiza toerana misy antsika efa nisan'ny fiarovana lehibe ho antsika zany tsy alorona horeera aloha vao mero kely anao izay indrindra eto amin'ity aram-bato ity repère daholo toy ny raha hiakatra ho any amin'ny rova zany ianao azonao atao koa nefa ny hoe mandeha tongotra sady mba manitsanitsana kely fa tsika aloha zany safidina andeha moto ie betsaka ny azo tantaraina hoy ao taminareo makasika an'izay hoe rovana Ambohidratrimo zay fa eto araky ny mahafaritra avo anazy dia tena hoe mahatazana be ihany koa hitantsika amin'izao zao tena hoe sady maka-rivotra vao maraina rehefa faritra avo kosa aloha dia mahatazana foana e avinga ianareo hoe ato zao misy rano mahafinaritra kely ahitana simbian-drano ihany koa ery misy eto zany ianao afaka mitilitily fotsiny mahita tilikambo ianao mahita carrière ianao mahita simbian-drano ianao mahita tanimbary ianao mahita rano ianao eto amin'ity aram-bato mahafinaritra ity azonao angalaina sary mba ilay sary kely eto marina aloha nareo mba hoe mametraka tantara isaky ny toerana zany dia mba maka sary saotra indrindra ianao ihany koa raha ohatra ka tonga ety dia azonao atao no mijanonjanona amin'ny toerana rehetra dia mba maka sary fa tsy mbola tonga eto amin'ilay rovintsika fa lalana hoanitsika io zany dia ndao tohizantsika hatrany ny di
Velomy mandray moto aloha satria isaky ny kion-dalana dia mahita zavatra azo tantaraina foana tsika ary isaky ny kion-dalana dia misy zavatra mahafinaritra foana dia velomy indray moto ary aloha mekara moramora zato izy. Ie fa mandram-pahavelona moto dia jerenareo mahafinaritra kely mahita ny ankizy vao maraina eto dia mba milalao. Misy bozabozaka ihany koa tiako aloha mipetraka aty raha izaho e. Tsy haiko hoe nareo manakory fa mahafinaritra no mipetraka aty. Tsara rivotra, milamindamina, mandro fahalemana. Tsy haiko intsony hoe inona ny azo ambara. Kopa-tanana ho an'rehetra sy tianay kely izay mijery any an-trano any amin'izao fotoana izao. Ndao ary rosony dia antsika ary aloha dia atsy ambony atsin-dray koa tsika mihaona. Ndao! Ndao! Soa ihany fa mandeha moto. Ie, fa atorokely anareo aloha lalana aty ambany eto. Eto ambany eto moa zany tsy hoe aty ambany eto fa aty ambany aty. Somary atorokely anareo. Hitanareo? Tonga dia mahitsy be foana zany ianao rehefa avy niala tamin'ilay aram-bato iny dia nanaraka an'ity lalana ity. Izay tsara marihana aloha no rehefa tsara ny lalana. Tsara be mihitsy ny lalana. Ie. Ary raha mireo marika ianareo isaky ny raha mahatsikaritra. Raha mahatsikaritra foana lalakety nareo tsika tsady hita. Nefa natao style tamin'izany mihitsy fa zany hoe ianao zany rehefa hoe hiakatra rova dia efa miomana ny sainao hoe tsy maintsy hiaka-piakarana izay mahita zava-maitso sy ireo karazana zava-maniry miavaka tsika. Arak'izay mahavohitra andrina azy izay fa mahita an'ity toeram-pitazatazana ity dia ianao hiakatra kely eo indray aloha ary. Sady mitsangatsangana maraina mitohy hatrany zany fitsangatsanganana fa tsy vitaina tamin'ny paka akory. Eto ka ny tena mahatazana. Eto ka ny tena hoe mahatazana. Tena hoe mahafinaritra. Eto ka ny tena hoe mahatazana ry zareo. Asaiko ihany koa ianao hitazatazana miaraka aminay ato anatin'ity fandarana ity. Inona ny zavatra hitanareo mba tenena ao anaty commentaire. Aiza ny toerana misy anareo amin'izao fotoana izao dia inona ihany koa ny zavatra hoe mba tsikaritra mitovy amin'ny tsikaritra anay ve hoe be rano ao anatin'ny fotoana mahabe rano tsika amin'izao. Jereo tambary ireo zao tena hoe misy rano tsara, voko rano tsara. Mahafinaritra e? Ie. Tsara marena moa zany fa ny anaran'ity toeran'ity eto natao hoe Ambatona Andriana. Misy saly kely. Ato. Donc ndao. Dia mety ozy izy ianao hoe inona indray zany ny asan'izy ity. Misy asany tanteraka mihitsy satria eto zany fitazatazanana ny fahavalo. Amin'ny mahatoerana avo anazy dia vao izay tady ianika rehetrarehetra dia efa tonga dia hitanao sy tsinjonao lavitra hoe ndray. Reny fa mananika, reny fa mananika, reny fa mianika dia efa tonga dia mandray fepetra avy hatrany miaramila sy ny manodidina tamin'izany fotoana izany. Toerana azo hitsangatsanganana tsara, toerana azo tsidihana tsara ho an'ny daholobe, ho an'ny rehetra mihitsy na avy amin'ny faritra aiza na avy amin'ny faritra aiza ny rovana Ambohitra Atrimo. Misy an'izao fotodrafitrasa avy dia avy izao mampiavaka azy ihany koa ndry reto karazana soratsoratra Arnaud re. Tiako izy fa ty ahy. Je t'aime ma be, mba valio amin'ny fo, tsy miangatra. Ndrô tony e. Hitako mihitsy ty FB ty. Hitanareo ty FB ty. Anisany nandalo teto ihany koa Lalisy Lando. Io. Zany hoe izay tonga eto zany dia mba afaka mba mametraka dian-tanana kely e. Hono e? Mba hoe nandalo teto. Aizy? Raisiraisy daholo fa sao mahasoa e. Ary kopa-tanana ho an'izay efa nandalo rehetrarehetra teto. Kopa-tanana ho an'izay efa nandalo rehetrarehetra teto Ambatona Andriana aty amin'ny rovana Ambohitra Atrimo misy an'izao toerana mahafinaritra izao. Rehefa avy nahazo rivotra vao maraina kosa aloha tsika satria moa zany mivantana amin'ny page Facebook ty fandarantsika ty. Ianao zao mety mbola hoe any Pefy, mbola tarakely Amantasoa fa isika kosa mitohy hatrany fakana
rivotra sy ny karenzena rehefa nianiko atao anatin'ny fetin'ny paska mitohy indray ny lalantsika. Vita zay ty hiakatra any amin'ny rova amin'izay tsika ary aloha mandra-pahatonga any ahoana asiantsika mozika anankiray indray aloha. Asitsika mozika fa mandra-pijeritsika le mozika ery hitanareo hitantsika vity ry zao ny rovana Sahaky ry ny Alasory ry manjaka ny adana aty Ambomanambola aty ny rovana Ambomanga ny atany rovana Ambomanga dia zay eto zany efa toerana eto dia tsara ny ampatsahivity an'izay reo satria ao anatin'ny le vohitra masina 12 moa zany zay rehefa avy eo tanysaiko aminareo ihany avy maromaro za aloha tsy samy tanisa sao misy latsaka na misy verina misy diso tadidinao eny fa le tompon'andraikitra ihany koa mahay andresy fa ainao-tsika aloha ihany koa anatin'ny mozika mahafinaritra indray hiala amoamokely sady mitsangatsangana trany miaraka amin'ny Mikarentsy ety amin'ny Roanambotra Atrimo ndao indray ary. Andehanao zafy koa andeha tady an-tany lavitra tsara tsodrano rô dia naomby mazava aloha tsara mandroso tsara mielina vo tsy toy nandalana angofo tsy mipoaka sy mbola azo lavitra ny retina rô zafy hitondra fitapom-bola mody tsara tsodrano Joro Jara joro chimjalim tadeyo ya Jara joro chimjalim tadeyo ya Zavalo uzunda
sambatra izay mpanjaka mipetraka tany anaty rova rehetrarehetra. Salama Ramose? Ie, salama tsara. Ianao zany no tompona andraikitra eto amin'ity rova ity? Ie tompo, anisany manana andraikitra eto dia ny fanadiovana sy ny fampandrosoana ny rehetra tonga eto. Ay, ianao koa zany mahafantatra mombamomba an'ity rova ity amin'ny ankapobeny, zany hoe mpitaridalana guide. Tsy feno manontolo koa fa pahapahan-kely ihany angambany. Ay, zany hoe mba afaka hifampizarana izay kely mba fantatra amin'ireto mpijery antsika reto? Ie, afaka mampafantatra ny toerana misy. Mahafinaritra zany amin'ilay tadiavintsika mihitsy ianao re. Ety avelany aty aloha ny anomboantsika anazy Ramose iza moa? Ramose Randria miaso Théodore. Théodore, atsoy fotsiny hoe Monsieur Théodore. Ny ety avelany aty ahoana tsisy ady vory sy ny ohatrohatr'izany na tsara ampahafantarina dia mbola eto aloha tsika. Ato ambany ato zany misy. Ndao hoe avy. Ambany any. Izay ady vory vavahady kely. Fa amin'izao tsy dia hita loatra ny ady vory avy indrindra ny avy aty amin'ny andrefana sy ny avaratra fa efa tanàna zahoana. Fa ny aty amin'ny atsimo sy ny atsinanana zany no mbola hita ny ady vory izay alohan'ny akarana aty dia tsy tafakatra aty satria mandalo an'ilay ady dia tsy maintsy mandalo vavahady. Ato ny vavahady no aty ambony aty. Aty ambony aty vavahady. Zany mandrosonareo. Tsara be kosa no lalana aty e. Rovan'Ambohidratrimo Marivatana. Rovan'Ambohidratrimo Marivatana. Tonga soa ianareo ianareo vao miaraka aminay ato anatin'ny fandaharana. Miakatra foana tsika e. Nore miakatra foana tsika. Soko, miakatra foana tsika e. Ie, ndraso aloha mba hamakimaky satria rehefa tonga amin'ny tena otrosony dia mamaky aloha, mamaky dia mieritreritra. Ambohidratrimo iray amin'ny tendrombohitra 12 Masina ary renivohitra Marivatana fohy ny merina 4 toko fahiny. Teto nanjakan'Andria tompony merina iray tamin'ireo zanak'Andriamasina valina Ifada, izany hoe tamin'ny taona 570 ka hatramin'ny taona 1700 nitazona Keriny Andrainy nandritra ny 7 taona. Ny fanjakan'ny Marivatana no tsena sy ny sedra voalohany hatrany ny fanafian'ny sakalavan'ny merina avy any andrefana fahiny. Vokatra izany ohatra dia maro ny tanàna ao aminy no mitondra ny anarana sakalava toy ny Mahabo na Ivangaina. Mbola nisy lapahazo iray tavela teto Androva tamin'ny taona 770 ary mitovitovy amin'ny lampana Androen'Ampoimerina 770 ka hatramin'ny 1700 tany Ambohimanga sy Antananarivo. Ny rodana moa izany taty aoriana ka ny fasana ny sisa tavela anisan'izany ny Andramboalamasoandro iray tamin'ireo vadiny Andrianampoimerina sady renin-dradama voalohany rahateo. Izany hoe tamin'ny taona 1700 ka hatramin'ny 1890. Izay zany ilay soratra eto. Misy fombafomba velo alohan'ny idirana eto. Io moa zany fitany tantara eto fomba fidirana eto zany rehefa tonga eto dia alana ny kapa sy ny kiraro. Misy toerana fanalana izay mihitsy? Eto zany no ndavara. Mandra-panalanareo aloha dia za kasepotra kely.
Aiza zany ny anomboantsika ny tantara. Ie, inona ny anomboantsika azy amin'izay ary? Afaka toa dia anomboantsika azy moa zany eto amin'ny fitsarana. Fitsarana izay fanapahan-doha tamin'ny fotoan'andro, tamin'ny andro fampanjaka. Raha misy ny olona manao fahotana, manao zavatra tsy mety, dia tsy maintsy miaka-dapa izy na miaka-drova ilay hoe tsaraina. Ho an'ny teto Ambohidratrimo dia misy ny fitsarana anankiroa, fanapahan-doha sy ny fampihinanana tangenana fampinomana. Ho an'ny fanapahan-doha zany raha resahana ny eto dia eto ny olona tsaraina no mijoro. Ohatr'izao ataonao zao zany? Dia eto ny mpitsara zany, mpanapa-doha no mipetraka ary etsy aoriana etsy ny mpitana elo. Ka ny andrin-dehibe indray no mipetraka amin'ireto seza vato efatra mahitsy. Ay, seza reto zany? Ny andrin-dehibe no manatrika mipetraka amin'iteo na ny olon-dehibe izay tsy afaka mipetraka mitsangana moa zany. Raha fantatra ary fa meloka ilay olona, izany hoe mendrika azy ny tapahan-doha, dia entina alefa any Manjakamiadana. Rehetrarehetra eto zany. Mazava izay. Ankoatr'izay indray ary. Indray zany tsika makapa amin'ny vato misy ronono Rakalamonja. Vato misy ronono. Ay, hafakely. Io zany ilay hoe vato misy ronono Rakalamonja, toerana fangatahana-drano, fangataham-pitahiana ihany koa zany ho an'ny fomba amam-panao malagasy. Soatoavina zany. Raha misy olona mpivadiana 2 taona, 2 taona, 3 taona, 4 taona na 10 taona mihoatra naniry teraka nefa tsy mety mahazo taranaka, dia afaka manao an'ilay fangatahana eto izy fombafomba. Inona izay fombafomba izay ary? Ny fomba atao voalohany dia mitondra an'ilay fanatitra. Izany hoe ao ny labozia, tantely, siramamy, bonbon, garibaty, sigara, azo entina edaolina ranomanitra. Ka rehefa voapetraka izay asan'izay fanatitra dia mijoro eto amin'ilay vato zany ka mivavaka. Fa rehefa vita ny fangatahana vavaka amin'ny Janahary amin'ny asam-panahin'ny Rakalamonja, izany hoe mivavaka amin'ny Andriamanitra, Andriananahary. Vita izay dia mitodika eto indray zany makany andrefana any ary mandingana impito manisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rehefa tonga eto dia tapenana amin'ny lamba ny maso ary ahodina impito maso be miaraka amin'ilay maso mitapona iny zany. Vita izay fanina ilay olona. Rehefa afaka ilay fanina dia ahitsy tsara amin'ny vato io ilay olona. Rehefa mahitsy tsara izy lasa amin'izay avy eo mandeha mitsapa an'ilay nono tsy manisa intsony ny maso mbola mitapona. Anjaran'ilay olona zany manao izay atongavana eto. Fa raha mahatsapa an'ity akavity izy dia laza ilay zaza. Raha ity kosa vavy, izy roa kambana. Zany akavy izy raha mamaky tsika, ohatra mamaky tena, dia fa akavanana izy zany raha ampilasiny izay lahy. Ity vavy, izy roa kambana. Teraka saoma tsara moa ilay olona avy eo, aorianan'izay dia miverina eto izy manao an'ilay fanatitra voady fisaorana. Dia raha tsy mahatsapa an'ireo zany dia tsy miteraka ny dikan'izay? Izany hoe azo atao ve zany ny tsapatsapa manao hoe sa hoe tonga dia avana ianao dia ato ny tananao na ato? Azo atao tsara. Ny tsapatsapa ny tanana anankiroa zany na ny akavia na ny akavanana. Fa rehefa tonga eto amin'ilay nono fotsiny dia ilay ray ny tanana ray izay mahatsapa voalohany amin'io zany no izy. Betsaka ve ny olona manao an'izay eto? Vao tamin'ny lakamisy teo zao nisy nanatitra voady teo. Ilay zazakely nangatahana. Tsy ono fa tena misy ny zavatra tahaka izao amina toerana masina zany. Dia ho an'ny eto Ambohidratrimo marihako tsara fa tsy maintsy tanteraka ny zavatra angatahana eto rehefa matoky sy mino an'izany atao hoe asam-panahy. Zany ohatrany hoe fiterahana zany zao dia izay tonga mangataka eto dia tsy maintsy mahazo. Mahazo. Fa ny zava-misy fotsiny hoe mampalahelo amintsika olombelona moa betsaka manao an'izany. Mitsabo tena izy zao ohatra hoe marary. Rehefa sitrana izy
dia adiny le vavana ataony dia rehefa azony zavatra eo amin'izay izy avy eo vao matsiaro an'le fa ny akamaroany zany a misy manao an'izay fa misy ny moa tsy manaja ny tanteraka n'le atao hoe asina dia amin'iny izy tonga manao an'le fanaritra fankasitrahana iny zany a afaka mangataka zavatra misy andro manokana fanaovana an'izay ve misy fotoanany manokana ve ny fanaovana an'izany raha hoan'ny eto aloha zany eto misokatra isan'andro fa eo amin'ny resaka fombafomba dia tsisy fietra sy fotoana ihany koa fa malalaka tsara ankoatran'ny hoe maizim-bolana ihany ka maizim-bolana dia tsy dia tsara manao zavatra zany eny ary zay mahakasika an'defa hoe razonao valiana ity vato ity ve nambolena sa hoe tena efa vato efa natiora hatramin'izay natoraly misy nono zay makasitraka amin'le fanontaniana tsara petsaka ny vato misy nono hitantsika ity aloha dia ny tantaran'izy io zany ialakotsiny moa tsy nanazavan'le izy a dia fasana zany ty eto ty olona anankiray no misitrika ao zany hoe vehivavy tsy miteraka raha ny anarana ahafantaran'ny olona anazy a dia antsoina hoe rakalamomby izy noho izy le tsy miteraka fa ny tena anarany a Rabodinandriana tokony dia mihisatra zany hoe taranaky ny andriana teto ihany izy noho izy tsy miteraka izay dia nahilitilika ny fianakaviana voatositosika voalatsalatsa nampanamboatra an'ity vato misy nono ity satria nalahiry mafy vokatra izany nanafatra izy hoe zara maty dia ataovy zoron'ny fasika io ka raha misy taranaka tsy miteraka nefa maniry mbola hiteraka dia ny fanahiko izy no anao fanelanelana amin'Andriamanitra izay zany mombamomba ny tantaran'ny rakalamomba zany hoe amin'ny mahataranaka andriana anazy a ratrimo zao manakaikikaiky ny anarany zao a hoe Rabodinandriana tokony dia mihisatra fa ny anaran'ny ratrimo a izay ny alalan'ny olona sy ny be sy maro azy ahafantaran'izao tontolo zao azy fa ny tena anarany kosa dia hoe ratrimo be mihisatra ratrimo be mihisatra ary avy amin'izay ihany koa ny azahoana hoe ambodratrimo raha tsy diso zay ny azahoana le hoe ambodratrimo ambodratrimo zany rehefa nanjaka teto ratrimo ny taonjato fahinina ambin'ny folo dia azo ny vohatra azo ny tanàna fa teo aoriana nampiray ny anarany toerana hoe vohatra ratrimo eto amin'ity coin-ty ihany zany ny fasana hito koa mbola fasana hito efa miresaka an'izay ratrimo izay ihany tsika dia toa izy antsika ao ny tantara nisy andriana teto tamin'ny taonjato andro fahampanjaka dia Andriamasina Valina no Razambe izay ary amin'ny avaratra indrindra ary moa no misy anazy Andriamasina Valina niteraka ny Andriatomponimerina voaloha io kosa niteraka ny ratrimo ary ratrimo a rehefa nanjaka teto dia izay ilay nazahoana an'le vohatra ratrimo ny dikany ratrimo niteraka n'Andriamananimerina izay nanambady Andramorabe mpanjaka fahaefatra teto moa Ramorabe io Ramorabe io indray no niteraka ny Andriatomponimerina faharoa ary Andriatompomarivatana izay teny Ambohipiara no nanjakany na hoe Angivy izay ny antsoina ny vohatra io taloha eny amin'ny nalehibeazan-dranona valina fahatelo io zany io Andriatompomarivatana io no dadabeako za zany zao zafin'ny Rafeno a zafy kelin'ny Rakotomanga zany hoe rehefa nanjaka teto amin'izay Ramorabe dia nitafian'Andrianampomerina io mpanjaka io intelo misesy no nanafiany azy saingy tsy naresy Andrianampomerina rehefa tsy naresy Andrianampomerina dia tateo aoriana izy miverina namitra-pihavanana nangataka trodrano akavady any Rambolamasoandro vao misoratra aty io Rambolamasoandro io no zafy kelin'ny Ramorabe izay nalain'Andrianampomerina vady ahafahany mahazo ny fanjakana teto rehefa azon'Andrianampomerina ny trodrano tamin'ny Ramorabe satria ato ambany Andrefanato misy vatolahy mbola hoantsika avy eo dia hita ao zany izay vatolahy izay mariky ny fifanekeny Ramorabe sy Andrianampomerina fa hatrahatra ny ady fa ny fifankatiavana no tohizana zany ao anatin'izay azon'Andrianampomerina izay trodrano lehibe izay azo ny vady azo ny vohatra voavory zany a imerina entoko imerina entoko moa avara-drano atrimin-drano vakinedina vakinakaratra vonzongo ary marivatana amin'ny farany marivatana zany rehefa le azon'Andrianampomerina Ambodratrimo tamin'ny alalan'ny Rambolamasoandro
dia nampino ny anara-tanàna nanao hoe maro vatana. Ozy izy hoe Ambohidratrimo izy maro vatana dia lahy tsy resy tamin'ny ady fa resy tamin'ny fitiavana. Afetsifetsena zany no nazahoana Andrinampomerina ny fanjakana teto. Izay ilay fitiavana ny lehibe indrindra. Ie. Dia raha Kotomena ato amin'ny Rambolamasoandro ato, izay ny mpanjaka farany teto zany. Eto zany? Raha Kotomena io zany no zanaka Andrena Rambolamasoandro, fa tsy zanany tamina Andrinampomerina. Dia fito no nanjaka teto: Ramanamerina, Ratrimo, Andriatokomerina, Ramorabe, Andriatokomerina Mangily, Rakomety, Rakotomena. Dia eto ny lalantsika. Amianareo zany hoe zao ny zava-misy eto amin'ity vohatra ity. Asaina daholo indray zany tsika hiakatra eto aloha satria afantatra tantara goavana be sady tantara harena lehibe mihitsy zany no re a. Avy zany misy amin'ny Rambolamasoandro a. Tsavanana no mitsofoka aloha dia ny moka rehefa mitorona. Tongotra vanana. Tongotra vanana no mitsofoka aloha. Ie, zafady Ay, afaka mivony varavarankely. Tongotra vanana zany no miditra alohany. Izay. Io zany le hoe raha Kotomena zandriny Ratama voaloha izy io. Mpiray tapo mihitsy? Raikibo. Raikibo. Fa tsy rairay. Ay. Dia 9 Novambra 1970 zany no sokafana ty fasana ty farany satria ty zany fasana daholo misy trano telo. Fasana Andrina, Andriamasina Valona. Ito ny varavara-pasana zany miditra amin'ny fasana rehetrarehetra io. Dia izy io tsy misokatra intsony, tsy misy afaka mikitika an'ity zany na fanjakana ary. Niza zany. Na ny taranaka ary tsy. Taranaka ary. Dia izy ity moa mikatona nanomboka an'ilay taorian'ilay namay azy. Dia rehefa naverina navozina dia mikatona. Ka izy ity efa tsy eken'ny fanahy intsony zany no idiny dia efa sokafana ho an'ny rehetrarehetra satria izy no naniraka hamanty trano. Dia efa azo idirany rehetrarehetra. Azo idirany rehetrarehetra indrindra ho an'izay mangataka-tsodrano. Fa mila hajaina zany ny fomba sy ny fady. Inona avy ny fady ara dia mbola eto tsika Eo izao. amin'ny fady moa kisoa, osy, ny akoho, tongolo gasy, tongolo maitso. Dia hoe raha isotro toaka koa direction Antondia isotro toaka ny andehanana aty tsy mety. Fa raha hoe hanao pique-nique aty na hiakarivotra aty na hitsangatsangana dia ny labiera sy ny zava-pisotro mamimamy zany no azo atao. Ay, fatra ny voalanjalanja. Fatra ny voalanja. Marina zany. Ie. Ito le hoe Rambolamasoandro. Tsy ohatra zao zany teto taloha fa misy amin'ny mahafanavozana anazy dia lasa ohatra zao izy. Lasa ohatran'ny hoe moderna be zany. Sao dia kakinareo dia efa misy karaoty amin'izany fotoana. Dia angatahana amin'ny fitondram-panjakana, angatahana amin'izay taranaka ka nahazo ny sosiny tsara, hanatsara ny toerana io zany satria Ratrimo no mibaiko. Betsaka zany ny olona mangatapitahiana koa miditra ankoatran'ilay mangataka zanaka etsy. Ie, na resaka fianarana, asa, fitiavana, tokantrano, eo ihany koa ny faniriana ohatra hanorina trano na nanokatra varotra sanazany. Misy olana lehibe sakatsakana blocage dia zany azo angatahana eto na fahasalamana. Zavatra tsy ataon'ny eto zany dia hoe misy olona tsy tiana dia hovonoina na Zany hoe hanao ratsy. hanao ratsy tsy mety. Hanao ratsy olona. Mbola ao daholo zany ireo taolam-balo moa izay no ilazana azy, ireo razana mbola ao daholo. Taolam-balo mbola eto daholo. Mbola eto daholo. Miaraka amin'ny fitonanjaka zany sy ny fianakaviana. Dia afaka mihoatra indray tsika zany. Izay zany ny ato amin'ny ankapobeny aloha. Mitorona zany le mivoaka eto ve mihevitra sa mitorona. Ny ankavia zany. Ny ankavia no alefa aloha. Ny aton'izay ny partie à droite tsika rehetrarehetra zany ny ankavanana dia mitondra ny asina tsara. Fa ny ankavia haliko ny fahafatesana. Ie. Dia afaka mandroso indray tsika ato amin'ny Ramorabe. Ito indray zany Ramorabe. Io misy Ramorabe. Dia ohatr'izay ihany koa ny ato ny ankavanana ihany koa. Ay. Ny ankavanana. Ny ankavia. Afaka mandroso zany nareo.
Zany hoe efa tena tsy mampatahotra tsony miditra atao amin'ilay izy e? Tsy mampatahotra. Tsy mampatahotra tsony mihitsy. Rehefa mahataranaka zany tsy tokony atahotra satria razany be ny eto data be ny be. Eo atsika malagasy atsona. Za manao antso atsika malagasy tokony hosarotintsika amin'ny sotoavana sy ny kolotsaina ananantsika satria io no anisany anindriny vahiny atsika. Tsika dia miondana harena, zany hoe manan-karena fa tsy afaka mivelatra, tsisy fahafahana. Eto zany zao raha vola. Raha hoe hitady vola zany ohatr' izany dia afaka manantona eto. Eto zany zao raha mora be dia hito raha vola, iry raha kotomaditra raha vokom-bary. Lehibe amin'ny tarotafika izany raha kotomaditra izany zanaky raha mora be. Henoko foana ilay hoe raha kotomaditra. Raha kotomaditra raha vorom-bato ny eto fa raha kotomaditra nanahary ateroa. Zany hoe maromaro zany ilay raha kotomaditra. Misy maromaro ilay raha kotomaditra fa tsy anankiray toka. Ay, anarana tamboho zao isika malagasy zay. Azona rehetra. Dia raha kotomaditra raha vorom-bato io raha manana andrianjaka ny tena anarany. Fa no raha mora be mbola teo amin'ny fanjakana dia natao lehibe amin'ny tarotafika izy generaly izy raha amizao na resahana. Dia rehefa teo amin'ny fitondrana izy nanafika andrenam-ponomerina tsy naresy tosika ny teto izy dia nomeny reniny anaram-bositra izy manao hoe raha kotomaditra. Fa rehefa azo nandrenam-ponomerina tamin'ny kafetsena ny teto dia nentina andrenam-ponomerina raha kotomaditra hiaraka aminy na ho any Atsinanana izy na ho any Atsimo hitety a Madagasikara. Dia mbola hita amin'ny andrenam-ponomerina tao aminy koa zany mitaratra ilay hoe mahefo ity olona ity dia nomeny anaram-bositra hoe raha vorom-bato. Izay na raha kotomaditra raha vorom-bato anazy. Mazava izay. Ny fanontaniana manitikitika azy zao hoe inona ny tena anton'ireto vato ambonin'le fasan'ireto reny vato reny atao inona izy reny dia reny vato reny hoe vato vao taty aoriana kosa efa vato tamin'izany fotoana mihitsy hoe naverina natao dia. Reo zany efa vato teo efa tsangam-bato teo tamin'ny fotoan'andro rehefa tamin'izany fotoana. Fa noho izy navaozina dia natao ohatr'izao zany. Zany hoe io tsy azo atao tsinotsinona io, tsy azo zimbazimbaina fa vato manan-kasina satria io mariky ny lohan'ny zareo. Kasiny zareo. Dia io zany raha misy mametraka tantely eo dia mahazo fitahiana ilay olona. Fa raha misy mametraka kisoa eo dia mety ho lasa dala tamika eo ary ilay olona. Efa nisy olona tokoa ve tonga teto ka nanota fady dia inona ny fiantraikany? Araka ny filazan'ny tompon'andraikitra izay niandry teto hatramin'izay tao aloha, any moa izay madame Saoly, mino fantatrareo. Dia nisy olona voakarama hanositra menakisoa ny manodidina ny fasana io. Dimanjato izany ny karamany tamin'izany. Dia izay no nataony teo ihany izy dia lasa dala hatramin'izao mbola any izay olona izay. Mbola miriaria any, mbola lasa dala. Tsy atatao foana zany le. Izay ilay hoe alao hajaina foana e. Na mino na tsy mino dia hajaina foana ny fomba zany. Rehefa mivoaka ihany vao mitorona. Ay, torontsika izany. Na vao maisa tsara raha afaka mitorona foana. Torontsika izany. Ao indray ary. Dia afaka mandroso indray zany tsika ao amin'ny rafia. Tsy Andriamasina varana. Ato moa zany misy anazy. Iny hoe rafia. Mbola hitantsika ato izao mbola misy labozia mirehatra. Reny zany afaka izay ho an'izay anafy, afaka tafiana lamba reny, afaka asiana tsihy. Ay. Izay ny baiko ny rafia. Zany hoe afaka manatsara zany izay olona tonga eto. Dia tia tafoana ty. Tsy misy azo kitihana intsony zany eto iza mikitika eto dia ahita loza. Ay. Na iza mikitika eto ka hamotika, handrava. Tsy ekendry zareo eto intsony zany izay. Na iza tenony zareo ilay izy fa tsy teno ka. Iya. Inona zany izao reto vao avy nisy tonga nangatam-pitahiana ve sa ahoana? Raha ny zavatra hitantsika eto moa zany misy ny nanatitra fisaorana satria tsy salama izy. Dia misy koa ny nangataka hoe hikarakara
Ivarotra tany izy dia karakara dia tanteraka Soamatsara vao io maraina io. Dia misy ihany koa sady salama iny le ramatoa niandry teo iny teo vavahady teo iny. Dia le anankiray indray angataka ho any an-dafy. Dia ny nama moa efa lasa fa izy sisa tavela dia nanamafy an'ilay fangatana izy. Izay ilay hoe tsy maintsy tanteraka ny eto. Tsy maintsy tanteraka Raha zany. misy olona zany laza fa maty asany ity toerana ity dia manao tsinitsinina an'ireto ray aman-dreny reto izy izay. Misy gara kely, siramamy. Rehefa ianasina eto na labozia, garbaty, tantely, ronono, jus, kokoa rehefa zavatra madio ka mamy masina dia azo aterina daholo. Fa ny zavatra masirasira tsy azo apetraka eny. Tsy azo atao fanaritra indrindra le fady efa voatanisitsika teo aloha. Mazava izay. Betsabetsaka izao ny anarana hitantsika teo fa teto amin'ny Ratrimo nisy nanao an'izao. Misy antony manokana ve hoe Ratrimo ve zany azahoana valy ny aingana kokoa sa hoe ahoana? Eto zany no voatendry andraisana olona. Fa raha misy ny hoe tena arakarany zany dia makany ihany. Mazava angamin'izay ny atao anatin'ny rehetrarehetra. Fasana fito mian-dalana, fito... Izao mbola hitantsika mbola misy... Fito metatra ihany koa ny alan'ny fasana zany. 7 metatra ny alan'ity fasana ity? Tsy miala amin'ity fa miala amin'ny tany mahitsy iny. Miala amin'ny tany mahitsy. Mankasitraka indrindra ary. Ie. Mbola amin'itoy ny tantara? Mbola amin'itoy ny tantara. Mbola amin'itoy ny tantara, mbola tsy tapitra fa mbola ao anatin'ny karenjy daholo zany rehetrarehetra zany satria tsika moa zany sady mahafantatra tantara, mahafantatra tsena, mahafantatra zavatra, mahafantatra ny rehetrarehetra. Satria ny Malagasy TV mantsy ry Monsieur Théodore ao anatin'ilay hoe asan-dratony atsika. Izany hoe manandratra an'ilay maha-malagasy sy ny kolontsaina sy ny soatoavina rehetrarehetra mihitsy ho ampahafantarina ny ankizy sy ny tanora izay ao anatin'ny fivoarana tanteraka ihany koa amin'izao vanim-potoana antsika izao. Dia tantera Soamatsara izay tanjona sy asan-dratony atsika. Ataonareo izay raha manandratra ny asan'ny firenentsika isika, isika ihany manana tombony ary voninahitra ny asan'ny tany zany. Eto indray ary izao. Misy fantanina kely. Ahoana moa zany le tsika le nitorina teo, ahoana zany raha sanatria misy olona tsy nahavoaraka an'izay hoe ny havanana, ny aloha, ny havia, ny aoriana dia ahoana le malala manao fanamina ny tena halany reto. Alôha raha hoe nametraka kisoto ianao nefa tsy nalala. Dia tsy dia maninona loatra. Misy sazy ihany zany fa maivamaivana. Fa raha malala ianao hoe efa faly nefa ataonao fanamina, izay zany tena loza, tena mazava. Eto indray tsika izao rehefa tafavoaka tao anatin'ireo fasana. Eto zany no zoro-firarazana na ihany koa hoe alamady be. Izany hoe na trano ara misy zoro izay antsoina hoe zoro-firarazana na alamady be. Fa ity fasana ity resahantsika ity eto zany no toerana fifandraisana amin'ny ara-panahy. Na hisotra, na hangatatra-drano, na hiala loza, na hampiditra ny sosiny tsara dia eto foana zany no fangatahana. Na any an-trano, na eto ray ihany, mitovy ihany. Indray no vatolahy fanaovana sorona. Izany hoe raha anao sorona hitondra zavatra novonoina aty? Eto zany raha ohatra hoe nisy olona zao nangataka hanorina trano, dia faly be izy fa vita ny trano hamono ondry izy zany ohatra. Dia afaka vonoina eto zany ilay ondry. Eto kisa, gana, ondry izay no azo vonoina eto. Kisa, gana, ondry. Fa raha omby dia ary ambadika rehefanareo. Fa misy olona tonga mamono omby mihitsy eto? Hatramin'izay teto nisy an'izay fa noho ny zava-misy dia mbola tsy azo natao aloha. Fa mino fa arak'izay faniriana sy tanjonareo izay dia hiverina ny asan'ny Malagasy. Reto izao ohatra misy raha voaingana mihitsy, ny voaingana angaty eto nisy nanao? Misy. Hitantsika izany fa ny atao amin'ny vato fitsapana vitana. Vato fitsapana vintana. Efa anisan'ny efa nahianao an'ity tantaran'ity vato mihitsy ny tenako. Ny tenanao? Ny tenako efa nahianao an'ity le hoe misy vato atsipy eto, misy lavaka kely izay ao zany dia atsipy eo le vato. Aiza zany tsika no mijoro? Ay mandroso aty tsika. Afaka mangataka nareo Afaka mitsapa vitana zany. Izay fanirinareo izay zao hoe nandratra ny asina Malagasy dia afaka manao an'ilay tsipy vato nareo
dia hitanareo ny toyany aiza ny atsipy aiza le vato hito zany le lavaka ay io le lavaka io de aiza makany le vato zany zao ny vato afaka tsipitsipineny kosa no reko tsipina ny ai miasy loha sao de tsy hitanareo fa hito lolo esona fa sao de mibambahana eto ndray zany no mitsangana eto rehefa nipy an'le vato hiditra ao anatin'le lavaka ao de sady miteny mafy sa anakaposa sady miteny aloha mivavaka aloha ka na miteny lobava na any anaty any an-tsaina any akapo any apotsomoloaka zany e ao manao ese aloha ariko lolo hitady vato kely aloha fa ay ny abeana vato zany mety dôly lasy lolo mba afaka anaovana mitombotombo am'izay aniraha ty ve mety mety angeda loatra mba lehibe salan'izay koa zany vokatra anankifito le vato tonga de iny aminao iny zaniko de rehefa azy ny vato kely fito iny a miakatra ary reto am'izay tena zany feno manao mihitsy a le eny e fangatahana. Zany hoe mety no miteny dia rehefa vita le fangatahana alefa tsirairay am'izay zany le vato hiditra ao na anankiray raha ny tafiditra ao anatiny ao tsy maintsy tanteraka somatsara ny zava-pangatahana ary rehefa mahitsy tira be anao zany zay amiany eo ihany satria vitany io roa zay ny anao telo zay telo efatra e tsy maintsy tanteraka zany any apotsomoloaka ny manao any apotsomoloaka teny aloha manao any apo aloha ay mivavaka tsara aloha efa any anatin'ny fokosaiko any a sao de hozy izy nareo hoe tsy mivavaka rehefa tanteraka somatsara dia miverina manao fanatitra afakasitrahana ray zay zay izy ray zay a alefa roa zany ny ana oho any sy farany voalohany sy farany e misy evany tsirairay le vato tafiditra raha iny any madama iny zany zao dia hoe ny voalohany a tsara ny farany a na fafito farany a dia mivavah mafy na manana finoana zany hoe ianao zany tsy maintsy tsara ny zavatra angatahanao sy ny ataonao rehetrarehetra faharo vavaka ie za kosa aloha tena tsara foana ny ataoko hoe toerana tsara sy mahafinaritra ohatr'izao foana ny hitondrako amin'ny karenjy velavelaritsika ihany le hevitry l'izy dia hoe ianao zany tsy dia mahatoky tena loatra aiza koa ay minotsomino iny ny nore zao iny zao ny anazy iny ray a ray zao ny anazy iny a ty roa 1 3 zay 1 3 6 1 3 6 inona indray ny efatra tonga dia zay efa milaza zavatra be zao zany raha mandinika ianao isa manambina 3 isa inona zany tafiditra ao anatin'ny date anniversaireko zao zany ay zay zany ny isa manambina anao zay mahavitana anazy tonga dia hitanareo tsara hoe miaina le izy a chiffre impair zany ambinina anao tsara mihitsy dia ny un a tsara ny voaloha ny fahatelo a mila falifaly tsara ianao fa tsy sady isy konjokonjo lava konjokonjo lava tezitezidavaka zitiny totohany tsy mara zany maro zany dia ny fahenina farany a ianao koa tsy olona tsy mba mipetraka mihitsy sainao fa miasa foana dia aza miasa saina de loatra tsy hanenenana lasa manenina ianao alaminy no saina arahana da miebe eritseritra ianao dia lasa manena takizay ividy telefona ianao dia ividiko sa tsy ividiko mety sa tsy mety dia farany ianao mividy any dia lasa hanenenanao le izy ohatra na tsy mividy ianao dia hanenenanao le izy iaingo sao dia anandrana ka io tsy voatery hiteny ianao hoe marina fa le fanahy ao anatinao no manamarina azy zay le any apotsomoloaka hoe marina na tsy marina mba mitsampavitana zany rehefa tonga eto e alalana hoe mitombina le izy na tsy mitombina fataro hoe tezitra lava be anao sa totohana lava sa konjokonjo lava fatarony faly lava zany ianao mba miramira-dava e miran-dava eto amin'ny vato be itsy zany hoe afaka miakatena misy lavaka io atapiny eo io zany no alefa ny tangena miaraka amin'ny hoditra koa anankifito dia ho an'ny olona tsaraina le tsy mendrika tapahan-doha fa eto no tsaraina dia eo zany no mihinana an'le tangena fa raha mieloka le olona
eo ambonin'io vato ihany izy dia tapitra eo miaina. Olo-marina kosa izy mivoaka ilay tangena dia afaka madidi izy eny aty amin'ny fitsarana. Zay le hoe tsy nananjo Ambohidratrimo manapa-doha dia fampinanana tangena no natao. Manarak'izay lapa. Ity zany le voalazan'ny table d'hôterie. Ay ity. Misy lapa teto mitovy amin'ny lapan'ny Ambohimanga sy Antananarivo. Endriky ny paozin'le lapa fa kely teto. Ny nampiavaka azy fotsiny zany avo loabe. Dia noho ny fidirany anglisy ny frantsay dia velom-pilonana ny frantsay ny anglisy dia nifirindry zareo tamin'ny tafondro zany. Ay, dia zay no namahy an'ilay sy naravana azy. Fa sofangolan'izy diany mba natory tamin'ny taranaka aty arina. Iny ny fototra. Dia toy mbola misy fototra trano hafa iny fototra dia dabe zany ny trano. Maro pototra ny trano a? Dia mbola fototra. Any feno trano dia Ary feno tanàna, feno trano zany teto tamin'izany fotoana. Tena lapa-panjakana nge. Ato zany raha misy olona mitazona zavatra kakazo. Kakazo na hoe hasina. Ody izy ny olona mpanaratsy. Dia ny olona mitazona ody. Zay ma ho an'ny mpanaratsy. Dia rehefa tradoza reny ohatra misy fahoriana ilay fianakaviana. Dia aterina aty zany satria efa namany voaloto ilay izy. Dia raha misy koa hoe tsy te misy ny olona manana an'izy io dia tsy te hanampy tsy te hikirakirana intsony dia afaka aterina aty zany. Ato ny fanaterana hasina fa tsy apetrapetraka any amin'izay toerana tiana hametrahana azy any ambany any fa tsy mety. Mahavoasazy. Eto indray ny mpanjaka no mitsangana. Mitsangana eo izy hidio. Izany hoe hanao fidiovana. Dia eto ambony eto ny mpanompo ny manondraka mpikarakara manondraka an'ilay rano zany. Fandona ataon'ilay mpanjaka dia eto izy no mitanin'andro manamaina vata. Manao pain de soleil. Fatao miditra daholo ny olo andro mpanjaka fanjana miditra daholo aloha. Afaka atreham-bahoaka mihitsy ilay izy. Ay! Taom-baovao malagasy izy no mahandro eo fa tsy isan'andro. Ay ve. Dia voro manatrika eo dia feno olona zany eo amin'izany feno. Iny ilay hoe misy tatazana ny rano. Dia rano miraraka amin'ny mpanjaka iny tatazana satria misy asina. Fandona ho an'ny taom-baovao malagasy indray mandeha isa-taona fa tsy isan'andro akory. Nanahoana zany ny taty tamin'ny taom-baovao malagasy lasa iny? Tety iny fanokafana fanomboana an'iny. Ay. Dia misy fombafomba teto. Vary tondraha tatery tondrahan-dronono. Vary mialo taona. Tsy dia afo maty. Ay, ny ainga taty daholo reny koa. Tatary zany ka tatary. Zany skidy-panorona. Skidy-panorona Andrenampoinimerina. Io koa any Ratrimo izy io. Ratrimo zany ny anisan'ny tompony izy io. Zany hoe raha resahantsika zany ny momba azy dia ohatra hoe rehefa hilalao mpanjaka dia io no hamatatra zavatra mpanjaka dia io zany mikirakiraina. Zay mahaskidy anazy famatara. Efa le tamin'izany ty a? Sa efa panorona no efa tamin'izany fa ty vao taty aoriana. Ngamba izay mbola Naka fantaniko dia mihitsy mankety zany misy mitrasy foana ve isaka izay matsiaro. Zao hoe izay ihany nanao an'io tamin'ny mbola kelikely ery fikabariny ery koa misy. Ay. Tsara marena fa tena manao toro mihitsy tsika ny ainga avy aty dia nanao miodidina nanao ohatr'izao. Toro iny ny tondrananareo iny. Bantoro. Tsara fa tsy hivitsika ny mpanaraka ihany satria isaky ny mandeha rova salany tony dia misy an'izay foana hoe tsy maintsy mihodina miaka vy moa zany ny voalohany inona no mety anton'izay. Tsara fa tsy hivitsika ny mpanaraka ihany. Ny antony hoe avy aty amin'ny akavia no mandeha mihodina miakavanana. Avy any amin'ny tongotra aloha. Zay vao miakatra any amin'ny loha. Fa tsy any amin'ny loha no midina any amin'ny tongotra. Zany hoe mihetra zany ilay asina fa tsy mitombo raha avy any amin'ny loha no midina. Mihodina miakavanana foana zany hoe jerena ny aty amin'ny akavia dia makany amin'ny akavanana. Ohatr'izay ilay mihodina miakavanana.
mihitsika mazava reto ny tokotelo a lakozia fampiasana teto ihany koa zany tamin'izany fotoana izao a hatramin'izao mbola azo ampiasaina mbola azo ampiasaina teto izany nandrahoana sakafo mpanjaka tamin'izany rehefa tonga le taom-baovao malagasy dia andro lehibe iray zany iarahana amin'ny vahoaka eto izy no mahandro sakafo fa tsy any anaty trano fa amin'ny andavanandro izy any any anaty trano isan-tokantrano fianakaviana mpanjaka fa rehefa ilay hitambarana zany dia eto ireo zany a tokotelo mamasana andro ny antsoinan'ireo eto misorona afo dia eto ny akalana fitetehan-kena dia ireo zany fametrahana an'ilay vilany fa ny olona zareo rehefa mangaro loaka dia eto no apetraka ny sotro be fa tsy fametraka amin'ny tany tsiny fa mety mitolilalila ihany lay izy na mijery an'izao misy teknika kely Ay. fomba kely zany ohatra ny hoe toko tapaka vilany tongilana zay tsy mety arenina ny dikan'izay zany ty zao le tapaka reto roa reto raha oharina amin'ity dia tsy maintsy arenina zany tsy maintsy mipetraka normal dia ampiana le aty itovy dia efa misy fikafika kely zany anaovana an'izay avy amin'ny fatana io koa lakozionina tonga le tsy any devoky fa vonona etra ifanomezana ary nofokena ny tabevanana zany hoe le vahoaka manatrika io zany tsy ho aro vokon'le sakafo voakarakara eto fa mety kely le izy fa samy mahazo anjara ty kosa efa taty aoriana e efa taty aoriana ty mba hanampiana tsy ampiasana an'ireto tsony le rivotra koa mampitehinana nahandro gasy zay zao misy fotoana mahandro sakafo eto dia tsy asiana sira indraindray fa ohatran'ireny misy sira reny le sakafo misy sira ho azy vokatra le finoana kosa angamba izany e lasa matsiro ho azy matsiro azy masina eto zany a fasana zany reo ay fasan'ireo ary zareo zany tsy niala lavitra fa teto manodidina teto daholo ihany misy mangatapitahina ihany koa hoe ty amin'le fasana miaramila io zao le manala sanana ty indray dia tongotra rapeto ty akavana ay ty le anankiray atsofokoa ny tongotra ho azy ty anatsofoka ty le anankiray rinorea zay tenakeo ty le anankiray efa tary amin'le tany Ambohidrapeto tary amin'ny akavia zay dia ay ty zany ny akavanana dia mbola misy any mahatrany atoyara hatrany satria izy koa olona nandendeko manerana Madagasikara dia efa voaporofony olona amin'izao zany fa misy tokoa le rapeto ahoana ny anamporofona an'izany be da be ny mahalala ny porofo satria misy tantara misy arsiva mihitsy misy arsiva zany misy ihany koa ny trindromandy azo olona ty le tongony silivatra ty ny tanany tiany izy mbola tsy ny silivatra silivatra dia ty ny tanany tiany silivatra io zany nandalo ny tena nanidikitika ny saiko mihitsy amin'ireny hoe vato be io zany dia tena niepo mihitsy zany ve nitsahany sy ny tehenany tamin'izany fotoana sa hoe ahoana ny fomba nahafantaran'ny olona hoe tena io tokoa le io izy io hitantsika io dia be da be ny toerana misy ny diditongony anisany nandalo teto zany rapeto izy dia lava be 4 metatra mahery ny alavany ary nanambady izy ny antsoina hoe rasoalao rasoalao zanaky raha maintso akanjo dia nanambady izy rehefa nanambady andrasoalao izy niteraka zaza anankiray fa tsy fantatra aloha ny anarany lakotsiny dia io zany nanao hoe dada laivo volana rehefa nanakatra ny volana rapeto dia may tsy hitantsony zany ny afarany raha ny tantara malovatsofina azy fa izy any akasina ny misy anazy akasina akaikina Ambohitrandriamanitra ambato manjaka hitasy zany mbola toerana misy asiny rapeto satria ny vadiny rasoalao zany mampisotro rano omby dia tatatra kely zay ny teo dia izy nanao an'io ao hitasy io fampisoana dobo rapeto zany izy rery ny taona 9 io izy zany tsy hoe mavesatra lava be ny alavany fa
zay mahatonga le vato milety fa noho le hery nananany hasina raha peto zany dia tafiditra ao anatin'le hoe vazimba na irasoa aloha raha vazimba Vazimba daholo araky ny tantara sy ny lovan-tsofina. dia tsika malagasy moa taranaka vazimba fa ny tena marina ny vazimba tsy le hoe mahavazimba azy no zimbazimbaina zany ny asintsika rehefa tonga ny vahiny izy ireo hoe andro simbaina ny asina mamalagasy dia rehefa niditra zareo na nimba ny asina mamalagasy dia simba teo zany le asina voazimba asina Voazimba. zay le hoe voazimba asina dia io voazimba io no lasa hoe vazimba dia ny olona moa vao miteny hoe vazimba dia fohy kely ratsy fa ny vazimba zany dia asina hery. Ay, mazava zay. Ie. Vitantsika ny toro ary. Rehetra ny fikabariana sy famonoana an'le omby zany dia makatry amin'ny vatilasy izy avy eo. Mahafinaritra sady mahasalama ihany koa mandeha tongotra mba ay ilaina mitehantany nanindrona le vato kely. Eto zany no famonoana an'le omby eto. Rehefa hamono omby mariky sorana mariky ny fararano ihany koa tamin'ny andron'ny zareo zany rehefa tonga ny fararano dia atoby eto ny voalohany vokatra rehetra. Zay dia eo izy mandohalika misaotra ny zanahary. Tsika amin'izao rehefa mivavaka tsisy manao an'izany intsony hoe andeha andohalika na betsaka manao fa tsy vitsy koa raha tsy manao intsony. Fa misy asany be zany le hoe mandohalika na mipetraka. Dia le fikavarian'ny mpanjaka eto amin'ny eto miakatra eo zany mpanjaka rehefa hiteny kabaro ho an'ny samy tandapa ihany fa raha ho an'ny vahoaka dia ato ambany andrefa. Ao ambany ao? Ie. Ary ny zavatra tsikaritro ay mety mba misy dikany be reny inona ny dikany tony boribory menamena tony mahita an'izany manko ato dia mahita an'izany ato dia maromaro ihany koa reny hitako misy an'izay reny mety misy antony manokana ve izy reny sa misy dikany? Izy io zany apetraka eto ampovoany eto ny tanana dia mipita zany le atao hoe courant na vibration na énergie izay ao anatin'izy io. Na ihany koa jerena maharitra jerena amin'ny maso fotsiny dia mipita zany le vibration fa tandremana ny fady. Ny fadintsika malagasy moa dia ny kisoa no tena fady misy ny akoho anatin'izay ho an'ny eto amboletra. Tsy azoko tsara hoe ianao le mijery an'io hoe tsy mahazo mieritreritra ohatra zany hoe mikasika an'io zany tsy mahazo mieritreritra le kisoa. Raha olona mikasikasika sy mikirakira an'ireo mihinana an'ireo zany tsy dia tsara loatra manao an'io zavatra. Ary tsy azo anazy mihitsy zany fa na mahazo ao anatin'io dia resaka sazy ny azy satria misy hasina. Any ratrimo le niditra ny anglisy niditra ny anglisy mitondra sambo tafondro soavaly ary seza misy an'io soratra io dia natsoina zany mpanjaka rehetrarehetra hoe ho apetraka eo izay mpanjaka manana ny fiandrianana mampanjaka azy no tafipetraka eo dia tsisy afatra ratrimo zany ratrimo rery makasitraka. Ie, ankoatr'izay. Ny andrefana fidirana andrenam-pomerina manokana ity zany sady fasana io ny vavahady. Ay. Dia reto mivady fitsangatsangana fipetrapetrahana rehefa miandry an'ilay vavahady eo. Andrenam-pomerina manokana fa ny mpanjaka fitonanjaka miaraka amin'ny fianakaviany avato amin'ny avaratra. Dia ny atsimo an'ny vahoaka zany. Zany hoe ity zany mbola misy vavahady anankiray tsara toro atsika. Ny hazo moa mazava loatra fa ireo hazo ahafantarana ny vohitra indrina saika hita ety avokoa e?
fa ny azo anala zany tsy misy eto. Ny amondana, ny aviavy, ny tsikitsika, ny anampina, ny azotokana, ny andrarezina, maro zany misy hita eto daholo. Ay. Farany efa ay ohatran'ny mitodika ianao zany. voka vavaty. Ay dia akafi. Lo manaraka ihany loko no Ito zany le vavahady fidiran'ny mpanjaka fito nanjaka miaraka amin'ny fianakaviana. Ny alavany zany ry zareo. Dia iny lalana iny. Rehefa vao fefy bararata. Reny efa teo hatramin'izay. Reny zany fanaovana fitaovana famafana. Fanadiovana? Fanaovana zavatra be da be, zavatra vitan'io. Ie. Toizantsika any ihany. Ndao ary, mbola mazoto. Modry mbola mazoto be fa impiry andeha aty mo sa hoana ry mpijery malagasy TV anjaina malala ny fonay. Tsara ka. Keltsisa. Salama tompoko. Teko na ho afaka nareo na tsy afaka. Hoany. Ina indray niany zany? Ato zany le hoe zoy fisitrian'ny Rakotomandritra Ravolombato. Rehefa misy fahavalo manafika izy. Izy tsy misitrika any amin'ny zoy le miditra any ambanin'ny tany le voany avaratry tsena faty izy misitrika. Ndao ary. Ndao. Kalokalo takariva iarana amin'ny tarika Solanga ahitana ny Kiady, Jovan, Nini Colbert. Kalokalo takariva ny asabotsy 4 avril ho avy izao amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny Royal Park Falerivo Ampitadavika akaiky ny Église catholique. Kalokalo takariva ikalona sy vazona reo vazo ankafizitsika miaraka amin'ny gitara. Vidim-pidirana 3 alina ariary. Raha mila fanazavana fanampiny sy famandria-toerana ianao dia antsoiny 038 38 02 914. Kalokalo takariva miaraka amin'ny Solanga. Déjà et on a préparé beaucoup de plats ensemble parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour votre famille. D'une pureté exceptionnelle, chaque goutte sublimera vos plats d'une saveur inégalable et apportera des nutriments équilibrés à votre alimentation. Avec chaque cuillère, vous investissez dans la santé de votre famille et dans leur bien-être à long terme grâce à mes vertus. Je m'appelle Lafarge. Huile de tournesol Lafarge, la qualité incomparable. Andahoana vaoray abonnement dia mijery fandarana miavaka miaraka amin'ny Star Times. Amin'izao fetin'ny Pasika zao, raha manampy 10,000 ianao ao anaty bazika na smart dia ahita boke eo amboniny avy hatrany. Raha alohanao indray miaraka kosa ny abonnement 2 volana ho an'ireo klasika na super dia azo 10 andro fanampiny ianao. Tolotra manan-keratra amin'ny 30 aprily. Ny tsara indrindra hatrany no atolotra anao. Azadinoana fotoanantsika isakarivo. Ny alatsinainy hatramin'ny zoma miaraka amin'ny novelasy amin'ny teny malagasy tena ankafizinao. Ny Brover saison 4 ao amin'ny Gasistar amin'ny 7 ora sasany. Ny La Femme Légale sy Two Waves ao amin'ny Apple TV amin'ny 7 ora latsaka fatelony sy amin'ny 4 ora sy fatelony. Tsy diso anjara mpaka fifanatanjahantena. Iara no nankitra malagasy isika. Efa azinao arahanao amin'ny Gasistar ireo lalao ao amin'ny Pure Play Football League isaky ny farany herinandro amin'ny 2 ora tolakandro. Eo koa ny fandarana kosy kitra. Resadresaka mahakasika ireo lalao baolina kitra iraisam-pirenena. Ny alarobia amin'ny 7 ora sasany alina ao amin'ny Gasistar hatrany. Star Times, ouvela fijery. Bala vous présente
Toshiba, la marque design du Japon, avec des Smart TV plus performants que jamais. La qualité optimale pour chaque modèle, 4K Ultra HD Dolby Vision Atmos et des écrans géants haute technologie et processeurs puissants avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Android TV, Toshiba, distributeur officiel, Boley, toujours meilleur. Sentir en parfaite et complète sécurité chez vous à moindre frais, Dirix, votre partenaire sûreté, vous apporte une solution révolutionnaire. Pour 50 000 par mois seulement, vous bénéficiez d'un boîtier boot en panique, de la télésurveillance, des interventions illimitées, de jour comme de nuit. Avec 10 postes avancés sur Tana et plusieurs autres dans tout Madagascar. Contactez-nous au 032 11 545 84. Une affaire comme ça, il ne faut pas la rater. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja. Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Wala mitsofoka makany? Hay. Mety tsy tafakatra eo angamba fanao reo mety tafakatra eo. Miakatra. Ary tsisy mahita mihitsy izy zany aty? Lore. Oi, ndaso lolo fa tena ohatry malama beko no. Tena ety ambony be ety mitsika. Zao zany zava-misy ety. Dia zoy fisitrihan'ny rakoto maditra ravolom-bato zany ty toerana. Manana ny tantarany anaty vakoka izy. Io zao le aviavy. Afaka manatonatona dia tsara. Ary tena faran'izay avy toerana. Dia zao zany le any izy jahoana. Ary tena tsy ho hitan'ny fahavalo mihitsy izy ety ambony ety. Ty le hazo toka hitsikitsika tanareo ty. Io hazo io? Hitsikitsika io. Io le rehefa mandindihy be zany dia misy rivo-doza zay. Dia zay mahatonga hoe hitsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha. Dia ty indray andrarezy ty eto. Ty moa aviavy ty eto. Ty ampovoany. Tena hoe feno karazana hazo mahagaga. Zay zany ny eto amin'ity aram-bato. Ay, azo ela efa toerana felam-bolo moa zany aty amin'izao fotoana izao e. Mazotoraka izy Ay, ohatry izany no fidinana. Grisa revena ho Samuel. Ao zany. Remo manofra riva dia. Grisa kely. Lasa indray tsika. Ohatrany hoe nahafinaritra reto ny fiainana fahiny. Tsara be. Manao akiafina. Sady tsy manasary-piainana ny olona fahiny. Tsisy malagy zany.
mianan-kalalana, miaina eo anivon'ny natiora. Ontsa ny fanahy. Manao any e, ary betsaka tanora mitsangatsangana ty. Ay. Araroty. Ie. Ha? Fa ahoana? Hazavao kely? Mandalo eto izany dia ohatrany hoe misy zavatra manitra, tsy fantatra hoe inona fa misy zavatra manitra. Ty vavahady. Ohatrany tsy azoko kely le. Fa eto le hoe manitra teo ohatrany tiako aza. Misy mystère. Isaky ny 2 metatra dia miova foana ny fofony. Za vao avy laniny tantely. Za vao avy laniny tantely. Tsara reny rehefa hoan'ny tantely dia fanafody. Ay. Ty zany le hoe ambato mafana ny ratrimo. Fitaniana ny andro na manga tsika be ohatrany dia mafana foana. Hatramin'izao mbola mitoetra foana izay hoe mafana mandrakariva izay. Rehefa mahay fofona manitra ohatr'izay dia teneny misaotra sady atao ohatr'izao ny tanana. Misaotra. Manitra, misaotra. Aza reraka misaotra hoy fitenenanako. Nanontany ara mangatsika be. Nanontany itsahana ara mangatsika. Mbola misaotra ihany? Misaotra rehefa maheno izay na any an-trano na iza na iza ianao. Ie zany misy lalana io fa mbola osika fa. Tena hoe mandehandeha mahita raha. Ie. Fa afaka hiverenantsika kely satria tsy dia ampy loatra aloha ilay fanazavana tany teo. Rehefa vita io toerana io dia fitokanana io tsy ao anatin'ny asa. Ay. Vato manakasina io zany. Sale zany raha ity lalana. Ay, sao dia le sale hafa indray ny eritreretiko. Tamin'izany fotoana. Tena mahafinaritra ny tanàna ka. Inona indray io? Izany hoe rehefa misy inona maninona. Raha ny tena marina zany andrinam-pomerina tsy tonga mpanjaka raha tsy nitsofony Ramora Berahana. Ambodratimo fanjakana matanjaka be, tena matanjaka be ary tamin'ny nizaniza nanafy Ambohidratrimo tsy naresy, tsy tafiditra. Fa noho i Ramora be tsy tia ady sy Ramandria dia aleo nivodrana. Raha olona hitondra fanjakana zany tsara mandalo eo dia manao manasina eo mangata tonga fanjakana. Za moa rehefa anisan'ny kitika eo. Nao fa mitondra fanjakana ety. Rehefa fanjakana ty reharehana fa tena
Misy aty amin'ny vohitra ambodin-timo teto tokony misy vavahady raiky eto. Afa-po tsara kosa mipikarenjy androany e, sady nahazo rivotra no nafantatra tantara, nahita toerana anankiray azo tsidihana indray. Izay indrindra. Ngeda be vato ao ambany ao. Misy vato ngeza be mihitsy ao. Eny Ambomanga. Fahasalamana azo, fahafinaretana azo. Misaotra, izay ilay fihetsika anenao re. Arahana fihetsika ako. Ava raha ohatra hoe mason'olona. Arahanao an'izay no sao lazain'olona dala io. Hay. Fa miteny fitsihana anaty any. Vita ny tour. Voaka eto ny lalana kay. Voaka eto ny lalana, vita ny tour. Mbola betsaka ny zavatra tokony ambara sy tondananareo nefa voafetra amin'ny fotoana angamba. Izay indrindra. Hainao ilay izy. Misy tompona andraikitra koa ny toerana any ohatra hoe ho any amin'ny boany nareo. Afaka midio, afaka maka misotro an'ilay ranonaina. Satria misy ranonaina sotroina koa aty. Efa eto ihany tsika anontaniko amin'izay hoe misy vidim-pidirana very nitsofoka makato manomboka amin'ny ohatriny eo ny sarany. Betsaka ny olona malala hoe tsy andoavam-bola ny toerana ohatra izao. Efa manana an'ilay efa zatra le fisainana ohatr'izay zany. Fa raha ny tokony ho izy misy karakara ilay toerana. Dia tokony mba halala zany na dia handray anjara kely fotsiny ara. Dia iny moa izay fohy eto ho an'ny pitsidika tsotra. Ho an'ny mpanasina moa efa tsy lazay, efa tsy ampahafantarina ny zareo. Efa mahafantatra ny ataony. Fa ho an'ny mpitsidika izany, raha misy mpitsidika maromaro tonga eto izany mba samy manambatambatra kely mba azo lazaina hoe fankahirezana ho an'ny mpikarakara sy ohatr'izay zay. Tsy natao atakalo vola ny vakoka fa mila fanajana kosa nefa. Marina izany. Na ho an'ny gasy na ho an'ny teratany ho an'ny vahiny dia tsy misy hoe neny vahiny izao dia tononona dia neny gasy izay tiana atao fa tovy. Fanentanana kely ho an'ny olona rehetrarehetra mba hitsidika androvana Ambohidratrimo, ahafantatra ny tantara ihany koa sady mitsangatsangana. Tongava mandray ny vibration maka ny hery maka ny asina ety Ambohitra Ambohidratrimo satria anisan'ny manana anjara amin'izany tsika rehetrarehetra. Tongava ihany koa mitsidika ny toerana na dia hitsidika aka-rivotra fotsiny ara fa hafa ny makety mitraka ny loha fa tsy miondrika. Dia hajaina tsara ny fady, ny fahadiovana sy ny manodidina azy. Ny fady sy ny fahadiovana moa mandeha ho azy ny fanajana. Mankasitraka ny Monsieur Théodore raha mitondra an'izay rehetrarehetra izay na fohy fotoana nelingelentsika vao maraina tetỳ ihany koa fa dia mirary soa amin'ny manaraka indray. Mankasitraka anareo amin'ny asa lehibe izay ataonareo sy asa soa. Mitombo voninahitra, mitombo asina. Izay moa zany ao anatin'ilay hoe asan-dratony antsika ka dia mankasitraka ny mpijery mikarenjy rehetrarehetra ihany koa mankasitraka ny nore tamin'ity indray mitoraka ity. Nahazo hery tsara mihitsy ntsika rehetrarehetra sady nafantatra zavatra mahafinaritra be dia be mihitsy fa dia hira nanomboantsika azy dia hira ihany koa no amaranantsika azy rapitsitsika fotoana hafa indray toerana hafa indray mahafinaritra hatrany aza misaraka ny Malagasy TV asan-dratony antsika.
roteny avy ao ampo izay natolotrao ambambony fana andre ndrindrendrikay de mamikosetiko fa tena fifaliko ka mamikosetiko reo tsikitsiky kanto zay natolotrao anafonany taraina zay nisombinaina de mamikokizany fampandresiny tomany pandresiny tomany ka mamikokizany mamiko avoko ireny reny rehetrarehetra ireny fizano tsy niteny fambola nankafy mianokafity mamiko avoko ireny reny rehetrarehetra ireny fizano tsy niteny fambola nankafy natono tampitiavana no rai sikio mangina ire nyameritina de latsapakanati mami mandramati latsapakana Fiti